Miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany, fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androany tsika noho ny vidéo izay efa natao tamin'ny farany dia mitondra lohateny hoe fitiavana voalohany dia nijerentsika androany dia mitondra lohateny hoe tsy maintsy ateraka indray. Dia ny zavatra nitranga taminay mihitsy masy tamin'izany dia ankoatran'ilay hoe nieritreritra izay tamin'izany hoe tsy ampy finoana foana. Dia ny zavatra nitranga mihitsy hoe tsy nafantatra ninina mihitsy zay dia tsy dia nafantatra zavatra mahakasika ny ten'Andriamanitra. Dia tadidiko tamin'izany miara-mivavaka fotsiny dia tsisy manontany, tsisy ninina fa samy miezaka manazava ten'Andriamanitra ohatra izay olona mitarika dia zay. Dia tsy fantatra, tsy mahafantatra zay hoe iza ny olona fa nandray an'i Jesosy, iza ny tsy nandray an'i Jesosy, iza ny inona ny noho ny sasany inona. Tsy fantatra mihitsy fa ohatrany hoe niaraka mivavaka tao fotsiny dia zay. Dia nisy karazan'olona mantsy zany ohatrany hoe ohatr'izao karazan'olona nisy tao aminay tamin'izany. Ny voalohany misy mino hoe mino fotsiny hoe misy Andriamanitra. Dia zay tsy fantatra mazava izy naresa lahatra amin'izany hoe Jesosy zanak'Andriamanitra na inona fa ohatrany hoe miaraka fotsiny dia tsy misy mahasamantany, tsy misy manadiady. Dia ny sasany indray mieritreritra an'izany hoe dia tao anatin'ity iray ity zay ohatra hoe mila mifona foana isaky mivavaka dia mieritreritra an'izany zay hoe rehefa mifona androany dia velan'Andriamanitra ieloko androany. Dia rehefa ohatra hoe rapitso indray dia mila mifona indray rapitso dia velan'Andriamanitra ieloko rapitso. Fa izy dia fantatra mazava tamin'izany hoe anahoana ny zavatra mitranga raha ohatra hoe raha maty ohatra hoe amin'ny andro atenatenan'andro dia tsy hay. Dia ohatran'izany ny sasany indray mieritreritra an'izany hoe manaraka izay atao any am-piangonana any fotsiny. Misy olona tena mazoto makany am-piangonana be mihitsy dia nefa tsy fantatra mazava ary nieritreritra fa makany fotsiny izy dia manaraka an'izay atao any. Asian'olona mivavaka izy dia mivavaka, asian'olona mifona izy dia mifona, tsy asian'olona mifona izy dia tsy mifona. Dia ny hitambaranay tamin'izany koa hoe samy mahatsapa an'izany fotsiny hoe miezaka tsy manota dia mieritreritra hoe sao dia hoe raha miezaka tsy manota dia mba mety hoe tsaratsara kokoa hoe masin'Andriamanitra ohatra. Dia ny olona mihitsy mantsy manana fomba fijery be dia be. Dia ohatran'izany koa zao ny olona sasany ary ohatra hoe ny any amin'ny fianakaviana tany amin'ny fiaviana tany ohatra mieritreritra an'izany hoe ny olona maty ireny mpanelanelana amin'Andriamanitra dia hoe tondrana toaka izy dia mety hoe azoto anelanelana any amin'Andriamanitra. Sasany mieritreritra an'izany hoe amonoana akoho, amonoana omby. Dia ny olona mantsy manana fisainana betsaka be ohatran'izany dia tsisy mahafantatra marina hoe inona ary ilay tena tian'Andriamanitra tenenina. Izany mihitsy ny aizantsika zavaina androany hoe inona ilay zavatra mahatonga ny olona ekena ao anatrehan'Andriamanitra rehefa maninona ny olona dia ekena ao anatrehan'Andriamanitra. Dia vakitsika Romana 5:12. Koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Dia ity mantsy no jerentsika voalohany, ny zavatra fantatra mantsy hoe na dia tamin'izay taloha tamin'izany ny antony mahatonga anao hoe mifona foana isan'andro dia manantena izany hoe mety ho velan'Andriamanitra. Na hoe le olona mahatsapa hoe sao dia mba miezaka be tsy manota ary dia mety mba tian'Andriamanitra ihany ny farany. Mahafantatra hoe nanota, mahafantatra hoe nanao zavatra ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Dia mahafantatra an'izany daholo ny olon-drehetra na ny olon-drehetra izay tsy kristiana na izay tsy mamaky baiboly fa manao finoana hafa ary dia mahafantatra an'izany hoe misy Andriamanitra zany dia misy zavatra takiny dia tsy natateraka an'izany. Dia ny zavatra zavain'ny ten'Andriamanitra voalohany mantsy hoe satria samy nanota mantsy zany mazava ho azy ratsy nota ny miteraka fahafatesana. Dia lisy mantsy hoe miezaka manazava tsika ota tsara fa nota ratsy dia zany mihitsy ny olanatsika satria tsika nanota. Fa ny zavatra zavain'ny ten'Andriamanitra mantsy hoe ahoana ny fomba ialantsika amin'izany olana zany. Ialantsika amin'izany hoe le tsika nanota iny dia inona ny vahaolana. Ahoana ny fomba ahafahantsika hoe lasa marina anatrehan'Andriamanitra dia lasa ekena hoe hipetraka araka amin'Andriamanitra ohatra dia lasa ho any an-danitra mantsy filazatsika an'izany rehefa maty na hoe makany fiainana mandrakizay. Dia izao ny zavain'ny ten'Andriamanitra voalohany hoe nidiran'ny ota ozy izy dia avy amin'olona iray. Dia ndinga zany ohatra hoe izaho zao nanota dia izaho mantsy mahatonga anao hoe lasa tsy ekena anatrehan'Andriamanitra satria nanota nanao zavatra diso teo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana manaraka mantsy anisan'ny fanontaniana mipetraka mihitsy zany hoe raha mijanona tsy manota ve zany dia mety hoe lasa ekena atrehan'Andriamanitra indray. Fa izy aloha jerentsika ilay vahaolana dia mila fantatra hoe avy aiza ilay olana, inona nahatonga antsika tonga tamin'izany toerana zany hoe lasa nanota dia lasa hoe diso anatrehan'Andriamanitra.
de ozy izy hoe nota ozy izy niditra tamin'olona anankiray de ndikan'izany mantsy zany tena fototry le olana avy any amina olona tokana ozy izy ny ten'Andriamanitra fa tsy hoe le otana ataontsika le fahotana ataontsika tsy tokatokana de zany ozy izy mahatonga ny olona rehetra hoe matina de amin'ny 110 fa hatrany alohan'ny lalàna aza de nisy ota tamin'izao tontolo zao nefa tsy saina ny ota raha tsy misy lalàna fa mifahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy na de tamin'izay tsy nanota tahaka nanontany Adama aza zay tandindon'ilay ho avy de efa mantsy ten'Andriamanitra manomboka manazava hoe iza le olona anankiray nidiran'le fahotana de ozy izy hoe Adama ny anarany de fantatsika mantsy Adama le lehilahy firon'Andriamanitra voalohany de ozy izy hoe Adama ozy izy napitra le fahotana de ndikan'izany mantsy zany le asa le zavatra ratsy nataoko ohatra izy ratsy mihitsy zany de mahadiso anatren'Andriamanitra fa tsy iny le tena fototry tsy iny le tena olana voalohany fa iny fa vokatry le olana fotsiny noho zany nataony Adama zany de lasa mpanota za ozy izy ny ten'Andriamanitra de hoe za rehefa mpanota de lasa nanota de za man zany talohan'ny tao amin'ny Kristy mazava ho azy fa ozy izy hoe fa mifahafatesana nanjaka tamin'olo rehetra na de zay tsy nanota nitovy le fahotana nataony Adama azy amin'ny 110 nefa tsy tahaka ny fahadisoana fa mezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoana anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy fanomezana amin'ny fahasoavan'olona iray de Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa de efa mantsy izy manazava hoe fahadisoana anankiray no hoe Adama mantsy le anankiray fa hitantsika tany aloha fahadisoana anankiray ozy izy nahatonga fahafatesana ho an'ny maro de ndika zany le fahafatesantsika sy le tsika lasa nanota vokatra zavatra fotsiny fa tsy iny le tena fototry le olana fa misy olana hafa mihitsy de hoe zany nataony anankiray zany de nataony Adama amin'ny 110 ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana de mbola miverina ihany mantsy hoe anankiray izay nanota na hoe Adama mantsy ny anankiray izay nanota iny fa noho nataony anankiray nataony Adama za mazava ho azy nisy ho fitsarana ho fanamelohana fa no fahadisoany maro kosa nisy ho ny fanomezam-pahasoavana ho fahamarinana fa raha fahadisoany olona anankiray mbola miverina ihany hoe fahadisoany olona anankiray de i Adama zany nanjaka ny fahafatesana noho nataony anankiray maika izay mahazo ny be ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no nanjaka ny fiainana no nataony anankiray de Jesosy Kristy kotaka natongavany fanamelohana ho an'olona rehetra noho ny fahadisoana iray de mbola miverina ihany hoe fanamelohana atsika lasa hoe meloka de tsy mendrika hiaraka amin'Andriamanitra tsony de tonga noho ny fahadisoany anankiray de Adama de ozy izy ten'Andriamanitra fa tsy tahaka an'izany ozy izy natongavany fanamarinana ho an'olona ho amin'ny fiainana kosa ho an'olona rehetra noho ny fahamarinana iray de ty fa 70 ty am'izay mantsy no anisan'ny manazava be an'le izy mihitsy na ohatrany hoe famtinana zavatra rehetrarehetra ny ten'Andriamanitra teo hoe fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota eto zao le amin'ny teny gasy mantsy zany hoe iarana hoe tsika natao mpanota fa tsy hoe le fahotana nataontsika iny nalasantsika mpanota fa natao mpanota ozy izy tsika noho ny tsy fanaran'olona iray de ny fomba azahoantsika an'izany mihitsy mantsy hoe satria Andriamanitra namorona zavatra rehetra hoe ny zavatra anankiray de mamoa mitovy karazana aminazy ihany de ohatra zao hoe ny olona marina mantsy zany mamoa miteraka de lasa miteraka olona marina de mpanota Adama zao lasa mpanota rehefa nanota de miteraka izy de lasa miteraka mpanota de mitovy an'izany ihany ny zavaboary rehetrarehetra ohatran'izany ny biby zao ohatra hoe ny omby miteraka omby ny alika miteraka alika ny saka miteraka saka de za mantsy ny anisan'ny fomba azahoantsika an'izany mihitsy hoe ny antony tonga antsika hoe natao mpanota noho nataony anankiray de satria le anankiray iny dadantsika niteraka atsika de Adama zany niteraka de zay zanaky Adama voalohany tonga de mpanota de aveo zanaky Adama indray niteraka de mbola niteraka manota de niteraka mpanota foana de iny mpanota iny am'izay rehefa melehibe de lasa manota ho azy de za mahatonga zazakely hoe tonga de mahay manota tsisy mampianatra zazakely miady ohatra fa rehefa ohatra hoe alainy ankizy sasany kilalao de misy le natiora mpanota ny lovainy tamin'ny Adama satria natao mpanota iny izy misy ny natiora iny tonga de tsy manaiky hoe fa maninona zany atao zany tonga de mitsangana izy ohatra tonga de mikapoka le namany nefa tsy ary nampianatra an'izany tsika ray aman-dreny de satria misy an'izany natiora mpanota zany mitariky ny olona manota de ndika zany le olona manota le manao zavatra ratsy iny manaraka le natiorany fotsiny de sy mantsy mazava ho azy hoe ratsy iny mazava ho azy tsy hoe midika zany hoe satria nandova natiorana fahotana de hoe ndika zany hoe tsy diso
fa disy foana manota foana de ratsy foana ny ten'Andriamanitra de fandrafinan'Andriamanitra foana le manota. De zany man zany zava-nisy de rehetra hoe averintsika zavaina fohifohy man zany de le fanonteny antsika farany teo hoe Adama rehefa nihinana le hazo le tsy tokony hoanina de lasa mpanota de niteraka Adama de niteraka la mpanota de iny mpanota iny am'izay manaraka le natiora mpanota de manota foana isaky ny mahita fotoana afaka anotana de manota foana. De aveo iny mpanota indray niteraka mpanota de niteraka mpanota foana de hatraty amitsika de lasa mpanota daholo n'olon rehetra. De dika zany fantatsika sady n'olana voalohany n'olana voalohany de manana natiora mpanota n'olona de mila miova n'iny natiora iny zay vao afaka voavonjy. De ndika zany man zany na de ohatra hoe mijanona tsy manota tsony ary le olona de nefa le olona tsy hoe teneny ten'Andriamanitra tsy hoe satria izy nanota de lasa mpanota fa ozy izy hoe natao mpanota nanaovana ny maro mpanota ozy izy noho ny tsy fanaran'olona iray. De dika zany mety afaka jana le fahotana le atao aty ivelany le asa ohatra afaka mijanona tsy mandainga fa izy mbola mpanota foana natiorany. De raha hoe jery ten'Andriamanitra hafa koa tsika ohatra amin'ny Romana 7 ohatra. Romana 7 de 7:20 fa samy efa nota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. De dika zany man tsy fa olana voalohany zany le hoe tsika nateraka tao anaty natiora fahotana nandova le natiora mpanota tamin'ny dadantsika de tamin'ny dadan'iny dadantsika iny de aveo hatrany amin'ny Adama. Fa aveo mbola misy olana manaraka nanaraka n'iny natiora iny tsika fa tsy nanohitra. De dika zany na fa ratsy foana le hoe nandova natiora na fahotana fa izy mbola nanaraka n'iny ndray tsika nameny fahampoan'iny natiora mpanota iny de vao may nanota. De dika zany izy ny ten'Andriamanitra hoe misy olana n'olombelona satria n'olombelona sady nandova natiora fahotana tamin'ny ray aman-dreniny de nefa sady mbola nanaraka n'iny fahotana iny ihany nanohy rehefa nahita fotoana afaka nanotana de nanao hetsika nanota mihitsy koa. De zany le olana anankiroa. De Andriamanitra man tsy manana volana mazava ho azy fa izy mila fantatsika hoe zay aloha le olana. De ndika zany tena olana rohatra hoe ataotsika famitina tsotsotra de tsy mety afaka iny natiorana fahotana iny nefa na de mijanona tsy manota tsony ary n'olona. De nefa le mijanona tsy manota koa mbola faran'izay sarotra tsisy olona mbola navita an'izany mihitsy raha hoe olona tsotra akoatran'i Jesosy mazava ho azy. Tsisy olona navita ny aina tsy nanota mihitsy na de kely. De dika zany man zany misy olana anankiroa sarotra be le mijanona tsy manota tsony de nefa na mijanona tsy manota tsony ary tsika de nateraka tamina fahotana nefa de mbola manana natiora mpanota foana. De tena marina mihitsy ary satria natiora mpanota le niterahana antsika tao anaty fahotana mihitsy vao may mahatonga antsika manota foana. De zany man zany n'olana de zany am'izay le vahaolana asehon'Andriamanitra de andevaka itsika Jaona 7. Jaona 7 de 7. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray n'olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. De eto ny zavatra voalohany tenen'i Jesosy hoe vahaolana am'zany ny olana rososina zany ozy hoe sady manana natiorana fahotana de hoe sady mbola nanaraka ny natiora iny de nandeha nanota. De ozy izy hoe mila teraka indray nareo zay vao mahazo mahita an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Mora azo ihany man zany satria fahaterahana na tonga antsika lasa mpanota nateraky Adama zanaky Adama aveo i zanaky Adama iny niteraka. De Jesosy miteny hoe fomba ny analana nareo am'izany natiora mpanota zany ozy izy de ateraka fandrony de am'izay lasa manana natiora hafa fahaterahana mantsy midika hoe misy natiora manaraka anazy. De aveo nantany teo Nikodemosy de Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. De aveo Jesosy nanomboka nanazava bebe kokoa ateraky ny rano sy ny fanahy ozy izy. Ateraky ny rano mantsy le fahaterahana voalohany le rehefa ateraky ny vehivavy de misy rano. De iny le fahaterahana voalohany iny le fahaterahana tamin'ny Adama nahatonga antsika hoe lasa mpanota. Fa ozy izy Jesosy hoe misy fahaterahana faharoa antsoiny Jesosy hoe fahaterahana amin'ny fanahy. De dika zany iny le fahaterahana faharoa iny ateraky ny fanahy antsika de lasa manana natiorany zay niteraka antsika ihany. De rehetra hoe nateraky Adama antsika lasa nanana natiorany Adama. De raha ateraky ny fanahy antsika de lasa manana natiorany iny fanahy niteraka antsika iny. De zany ozy izy Jesosy le vahaolana. De feo man Jesosy mbola manazava ihany hoe zay ateraky nofo de nofo na hoe zay nateraky Adama de manana natiorany Adama. Fa ozy izy hoe ary zay ateraky ny fanahy de fanahy. De eto mantsy le fanahy efa rentsoratra miresaka hoe Andriamanitra mantsy zany na hoe Jesosy na fanahy masina. De ozy izy hoe fa zay ateraky zany fanahy zany ozy izy de fanahy na hoe zay ateraky Adama nanana natiorana nofo Adama nofo de nanana natiorana nofo hoe mpanota. Fa zay ateraky ny fanahy Jesosy fanahy ohatra na hoe Andriamanitra de fanahy de lasa manana natiora fanahy de zay natioran'Andriamanitra iny lasa lovain'le hoe zay aterany. Zany le vahaolana. De aveo Jesosy nanomboka nanazava hoe aza gaga noho nylazako taminareo hoe tsy maintsy ateraky indray anareo.
de ve izy miteny amin'ny 15 hoe ndrifotra mitsoka am'izay tiany arenareo ny feo nefa tsy fantatra ao izay aviny na zay aleny de tahaka zany rehefa teraky ny fanahy de zavatra zavain Jesosy fotsy mantsy hoe satria fanahy le miteraka de tsy hoe zavatra hita maso tsy hoe mahita maso tsika hoe teraka ohatra le olona teraka amin'ny voalohany reny rehefa fa ny tsy hita maso an'le zany amin'ny fanahy fa izy fantatsika hoe misy de zay mantsy zany vahaolana hozy izy Jesosy satria fahaterahana natonga nareo tamin'ny olana io hoe natonga antsika tamin'le olana hoe lasa mpanota de mila fahaterahana vaovao ndray mahatonga antsika hoe lasa tsy mpanota ntsony fa lasa manana natiora hafa de zavatra jerentsika zao am'izay mantsy hoe inona zany le natiora hafa le rehefa teraka vaovan'olona de lasa ohatry ny ahoana de verina any am'le Romana teo ihany tsika. 12 de fomba azavaontsika anazy hoe mieritreritra tsika ohatrany hoe misy tableau ohatra de misy atao amin'ny ilany de misy atao amin'ny ilany de ny aty amin'ny ilany anankiray ohatra hoe avy aty ataontsika hoe le fahaterahana voalohany na le tenen'i Jesosy hoe ateraky ny nofo na hoe ateraky ny rano de aty amin'ny anankiray ataontsika hoe le fahaterahana fanana hoe le ateraky ny fanahy de ozy izy amin'ny 12 hoe koa izany de tahaka ny idiran'ny ota tamin'olona iray ho am'izao tontolo zao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria efa samy nota izy rehetra de man zany le fahaterahana ty amin'ny rano le fahaterahana atao amin'ny adama hoe zavatra nentiny iny voalohany tafiditra nota de tafiditra ny fahafatesana de lasa nanota daholo tsika rehetra ary ny farany de za mahatonga antsika le lasa mahatsapa an'izany hoe nanota de mety hoe tezitra amin'Andriamanitra ny zavatra ohatran'izany de any 17 fahatrany olona lalàna aza de nisy ota tamin'izao tontolo zao nefa tsy saina nota raha tsy misy lalàna de mantsy Andriamanitra manazava fotsiny hoe fa nisy fotoana izy tsy nanisa fahotana de ohatran'izany zao za mahatonga zazakely ohatra hoe na de manana zany natiorany fahotana zany ary de tsy sain'Andriamanitra satria tsisy lalàna tsy mahafantatra izy hoe inona ny tsara de tsy mahafantatra izy hoe inona ny ratsy. 14 fa mifahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy na de tam'izay tsy nanota tahaka nataony Adama aza zay tandindon'ilay ho avy de mbola atao am'le tamin'ny Adama ihany hoe le fahafatesana iny ozy izy nitohitohy maty daholo ny olona rehetra hatramin'ny Adama hatramin'izao de aveo manomboka manazava am'izay hoe Adama ozy izy tandindony zany ho avy zany de iny mantsy lefa manomboka am'teny izy hoe misy tandidona le fahaterahana voalohany tandidona fahaterahana hafa. 15 am'izay nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fahamezam-pahasoavana ve izy manomboka manazava am'izay hoe fahadisoana zany iny le lovaintsika tamin'le fahaterahana voalohany fa fahamezam-pahasoavana iny le aty am' Jesosy na hoe le ho avy le hoe Adama de tandindo le ho avy de ny voalohany indrindra fantatsika am'le fahaterahana vaovao mantsy zany le fahaterahana amin'ny fanahy de zao le tamin'ny voalohany fa le fahaterahana amin'ny fanahy fanomezam-pahasoavana hoe fanomezana omena maimam-poana ho azy olona tsy mendrika anazy de dikan'izany man zany fahaterahana le tamin'ny voalohany tsy maintsy teraka ny olona tsisy afaka antsafidin'izany hoe za teraka fa tsy manana dada ohatra fa tsy maintsy teraka tamina dada tamina lehilahy sy vehivavy ny olona de dikan'izany samy nandray le natiora avy amin'ny Adama daholo avy amin'ny dadany iny fa ozy izy hoe le fahaterahana vaovao fanomezana ny dikan'izany tsy maintsy raisina de dikan'izany mazava ho azy tsy hoe teraka vaovao azy ny olona tsy hoe ohatra hoe za zao ohatra mandray Jesosy de hoe zanako lasa voavonjo azy tsy zany fa ozy izy hoe fanomezam-pahasoavana le izy tsy maintsy mandray za zany tsy maintsy mandray ny vadiko tsy maintsy mandray ny zanako tsy maintsy mandray ny zafanapa-kevitra zany daholo zay rehetrarehetra zay voavonjo daholo de ohatran'izany koa tsika rehetrarehetra za ohatra mandray de aveo anao koa tsy maintsy mandray le fahamezam-pahasoavana za mahatonga anazy hoe fanomezana fa tsy hoe fahaterahana le mitovy le fahaterahana tamin'ny voalohany. Aveo amin'ny 15 teo ihany fa raha ny fahadisoana anankiray natonga fahafatesana ho an'ny maro de ino ozy izy ny zavatra nateraky le fahaterahantsika voalohany lasa nitondra fahafatesana ho an'ny maro fa aveo amin'ny le fahaterahana faharoa maika efa fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavana fahasoavan'olona iray de Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa de aveo mantsy ozy izy hoe mitovitovy an'le hoe Adama nanota de lasa mpanota daholo ozy izy n'olon-drehetra de ohatran'izany koa le fanomezana aty amin'Andriamanitra le aty amin'ny fahaterahana faharoa de iny koa ozy izy itobaka be de lasa marina daholo zay olona rehetra mino an'iny mitovy an'le hoe zay olona rehetra teraka atao amin'ny Adama de lasa mpanota de zay olona rehetra mino an'iny mandray ny fahaterahana faharoa iny koa de mitovy an'izany ihany paritaka any am'izay olona rehetra terana izy. 19 ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana fa noho nataony anankiray nisy eo amin'ny fitsarana ho fanamelohana fa noho ny fahadisoany maro kosa no nisy eo ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana de eto am'izay mantsy anisan'ny le mahasamihafa n'le fahaterahana anankiroa tena hoe manomboka mazava be ozy hoe ny fahaterahana voalohany fanamelohana no mitranga atao aminazy fa le fahaterahana faharoa fanamarinana iny niraisana aminazy fanamarinana dikan'izany rehefa teraka voalohany de lasa mpanota fa rehefa teraka faharoa de amarinina de amin'ny 17 fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray nanjaka ny fahafatesana noho nataony anankiray
de ino mantsy mbola mitovy an'le zavatra andresana teo ihany hoe fahafatesana de fanamelohana. Maika izay mahazo ny be ny fahasoavana sy ny fanomezana famarinana no nzaka amin'ny fiainana kosa noho ny nataony anankiray de Jesosy Kristy. De fe ozy izy hoe ny anisan'ny mahasamihafa an'izy indray ny aty amin'ny anankiray le fahaterahana voalohany fahafatesana fa le fahaterahana faharoa hoe manjaka amin'ny fiainana. De ny anisan'ny dikan'izany hoe mazava ho azy hoe velona tsy voaheloka intsony fa ny dikan'izany mihitsy koa hoe ny fahafatesana le novaintsika tamin'ny Adama zao zany mahatonga ny hoe lasa marary, lasa mahantra, lasa malahelo, lasa mikorota-tsaina. Fa le tena fahaterahana faharoa izy mitondra zavatra vao tsika manjaka amin'ny fiainana tsika lasa hoe tsy miaritra amin'ny fiainana fa lasa ohatra hoe tsy voatery marary, tsy voatery mikorota-tsaina, tsy voatery mahantra fa lasa hoe mandresy amin'ny fiainana. Andiny fahavalo amby folo tahaka nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra iny le aty amin'ny Adama hoe fanamelohana noho le fahadisoan'ny Adama. De mitovy an'izany iany ozy izy nahatongavan'ny fanamarinana ho an'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. De dinga mantsy mitovy ihany Adama olona tokana de izay nateraky Adama de lasa diso daholo, lasa voaheloka, lasa maty. De Jesosy anankiray koa de zay mino Jesosy de lasa marina de lasa amarinina de lasa mahazo fiainana de lasa manjaka amin'ny fiainana. De avy amin'ny 7:20 miresaka indray izy hoe tahaka nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanaran'olona anankiray iny le fahaterahana voalohany natao mpanota tsika. Tsy nisafiditsika hoe ho lasa mpanota fa natao mpanota. De mitovy an'izany iany ozy izy hoe anaovana ny maro marina kosa noho ny fahamarinana anankiray de zany indray ny teneny hoe atao marina. Dikan'izany mantsy satria tsy hoe satria nanao zavatra raha tsika de lasa mpanota fa tonga de natao mpanota teraka mpanota. De ohatran'izany koa tsika rehefa amin'ny Jesosy amarina tsika tonga de atao marina na de tsy nanao zavatra marina ary fa atao marina ozy izy noho ny. De zava-dehibe ty teny hoe noho ny ity io ny antony. Ny antony mahatonga antsika le hoe lasa atao marina n'olona rehefa amin'ny Jesosy tsy hoe noho izy, tsy hoe satria izy tsy nanao zavatra diso tsony mihitsy na de tokana fa izy hoe noho ny fahamarinana iray de fahamarinana anankiray mantsy hoe fahamarinana Jesosy. De zany mantsy zany le fahateraham-baovao, fahaterahana voalohany izy ny ten'Andriamanitra tsika le lasa mpanota rehefa nateraky Adama, fa fahateraham-baovao tsika le lasa marina, atao marina noho ny fahamarinana Jesosy. De izay le tsondy baiboly le fahaterahana vaovao. De ny zavatra jerentsika fohifohy androany fotsiny mantsy fa fotoana manaraka tsika vao tena anazava be neny hoe ina zany le hoe lasa teraka vaovao na ina le mahatonga n'olona lasa teraky Jesosy. Jaona 1:5-1. Zay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy de nateraka Andriamanitra ary zay rehetra ty zay niteraka de ty zay naterany koa. De ty mantsy zany le izy mbola zavaintsika bebe kokoa zay manaraka fa ty le mahatonga n'olo hoe lasa teraka Andriamanitra de mino izy hoe Jesosy ny Kristy. De ndika zany mantsy hoe mino Jesosy iny le atsotsika na atsony olona hoe mandray an Jesosy. De zany mahatonga n'olona ohatra rehefa le mitory teny reny na le olona mandehandeha eny an-dalana reny de hoe mila mandray an Jesosy ianao, mila mandray an Jesosy. Satria rehefa mino Jesosy tsika Jesosy ny Kristy na Jesosy le mpamonjy le fan'Andriamanitra de amin'ny fotoana iny tsika teraka Andriamanitra de amin'iny le lasa marina amintsika daholo zay nitenen'le Romana 5 teo hoe lasa noho ny fahamarinany anankiray am'izay ozy izy na noho ny fahamarinany Jesosy de atao marina am'izay tsika de lasa manana fiainana mandrakizay. De ndeha jerentsika kely vetivety fotsiny aloha am'ty vidéo zao ty hoe ohatrohatry ny ahoana zany le zavatra ataon'olona na inona dikan'izany hoe mino an Jesosy zany. De zao nyteneny amin'ny Romana 10:7 satria raha manaiky an Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. De ty le izy de mitovy le teneny Romana 5 teo ihany hoe fanomezana na hoe fanomezam-pahasoavana de mila raisina. De dikan'izany mantsy tsy hoe mezaka ohatrany hoe manam-porofitsika amin'Andriamanitra hoe marina zavatra ohatran'izany fa hoe mandray le fanomezana fotsiny fa le izy tsy maintsy raisina satria fanomezana. De fomba ndraisantsika anazy ozy izy de mino tsika hoe nataon'Andriamanitra ho antsika le izy. De zany mino zany tsika hoe Jesosy ny tompo na hoe manaiky zany tsika hoe Jesosy ny tompo amin'ny fiainatsika. De ve mino zany tsika hoe Andriamanitra nanangana Jesosy tamin'ny maty de dikan'izany mantsy tsy hoe manao zavatra be hoe zavatra mendrika fiderana be fitsika am'izany fa hoe manaiky fotsiny tsika hoe atsika le nanaovan'Andriamanitra an Jesosy, tsika le nandefasan'Andriamanitra an Jesosy de raisitsika le fanomezana de zay de mivovontsy tsika ozy izy ny ten'Andriamanitra. De zay le izy de rohatra hoe androany ianao efa mazoto hanapa-kevitra an'izany hoe anao fanapa-kevitra zany na hoe mbola tsy ary nanao an'izany mihitsy ianao hatramin'izay fa makany am-piangonana foana de tsy mahafantatra ary hoe inona zavatra tokony atao na hoe nanao fombafomba foana de tsy mahafantatra mazava hoe fa nateraka vaovao ve ary asa mbola.
efa nateraka nyfanasam-bola efa nandray an'izany hoe fanomezana famarina zany asa mbola tsy nandray de ty le izy afaka maka fotoana manokana kely fotsiny anao de miresaka tsotra amin'Andriamanitra hoe za mino fa Jesosy ny Kristy de za manaiky an'izany hoe Jesosy ny tompo amin'ny fiainako de mino hoe nataonao anahy zany zany zavatra nataon Jesosy zany le fahafatesany Jesosy de mino hoe ianao nanangana anazy tamy maty de vonjeny ianao. De zay ny video sy ny ten'Andriamanitra vakitsika androany de amin'ny video manaraka indray tsika manohy